Mbola amin'izay tontolo ny angovo izay dia tsy azo atao intsony ny subvention ho an'ireo compagnie solika raha ny fanamariana. Izay ny hoe teny ministry ny angovo sy ny solika Lantonena Rasoa Elson teo jerentsika ny indrindra ny andindiny makasika izay vaovao izay. Mitaky ny ambidinana ny vidin'ny solika ny UCTU, ny MCI sy ny piage ny zony mpanjifa eo anivon'ny RNDC. Nomaria ny ministry ny angovo sy ny solika fa tsy azo atao intsony ny fanomezan'ny fanjakana ny subvention ho an'ireo kompania solika. Le mangarahara dia zay le atao hoe vérité de prix. Ary manezaka manao an'izany ny ministera zany manome zay le atao hoe mangarahara eo amin'ny katsy, tsy hoe fikajiana fa katsy ny vidin-solika izay manerana ny izao tontolo izao ary ny fiantraikany izany eto Madagasikara. Ny ministeran'ny angovo dia efa niala tanteraka ny politika mpanjakana amin'ilay atao hoe subvention izay niainana tany aloha tany hoe ny fanjakana zany no andony elanelan'ny vidin-solika tena izy na le hoe prix réel zany sy le vidy varotana eny amin'ny tompon-tsolika. Tsy manambola amin'izany ny vahoaka malagasy ary miteraka fahavoazana goavana eo amin'ny vahoaka malagasy ny fanaovana izay subvention ataontsika hoe à l'aveugle izay. Anisan'ny sosokevitry ny fikambanana piariny zon'ny mpanjifa hafa ny fampiarana ny vidin'ny solika tena izy na ny vérité de prix ho an'ireo izay manana fiara tsotra ary vidiny hafa izay ambany kokoa ny tokony ampiarina ho an'ireo miantoka ny fitateram-bahoaka. Amin'ny endriny hafa zany efa manao an'izay fanjakana ho an'ny mpitatitra zany zao dia efa misy an'ilay atao hoe compensation ary izay no makany amin'ilay atao hoe équité zany satria ilay olona tena hianjadin'ilay fahavoazana no tsinjovina zany hoe le vahoaka andeha hiasa sy andeha hianatra n'izany sy ilay vola ho an'ny mba tsy hampiakatra ny ataontsika hoe ny vidim-piainana zany dia fitaterana dia reny nomena n'ilay subvention zany hoe le mpitatitra le tena voakasika izy mivantana. Raha tsy aivina dia 10 ariary ny fiakaran'ny vidin'ny solika ny fianjoany ity volana aogositra ity ka lasa 400 ariary ny supercarburant, 403 ariary ny gazoil ary 302 ariary ny solika fandrehitra.